miarabantsika rehetra mianaran'ny tompo riavana ary mahonona ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao raha sitraka ao a dia hitodio na manao akaikinao dia lazao hoe ho aminao ny fiadanana sady omeontsika izy dia efa nomenao tsika sady tsy nomenao izy nomenao izy a mahafinaritra mihitsy ilay fanentanan'ny pastera teo ary tena marina zany riavana malala ndray tokoa tsika rehefa mieritreritra hoe fahafatesana fandaozana ny tandy dia tena malahelo a mieritreritra ny hoe fisarahana manaina sy ny sisa fa raha tena miorona ao aminao ao amintsika riavana ny finoana kristianina dia anana fanantenana sy fifaliana anaty ianao fa marina ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe Kristy no antony ary ny fahafatesana benefisy azonareo ve zany zany an'ela izy dikan'izany zany a tsika kristianina tena mahery amin'ny zavatra rehetra mihitsy isika riavana malala tsy fantatro efa nampianarina anareo tiry ty fa hira manentana izy ty sambatra aho hainareo ve le hira hoe sambatra sambatra aho sambatra aho sambatra aho nony amin'ny raha averina sambatra sambatra aho tena sambatra tena sambatra nony amin'ny raha iara-itsangana isika rehetra anao zany ery zany ampifaliana riavana zanak'Andriamanitra avokoa tsika matotonga eto afaka mideran'ny tompontsika dia fihinana ohatra zao zany le vatana zao ny atao hoe sambatra ny olona sambatra dia mafana anaty izy tena sambatra izy tsy mangatsika akory ny fony sambatra 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 nony amin'ny raha sambatra 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 nony amin'ny raha zao rehetra zao rehetra izao sy ianao zao sy iana matsiaro sambatra sambatra nony amin'ny raha zao rehetra zao sy iana matsiaro sambatra sambatra nony amin'ny raha ezaka raha sitraka niasambatranao nony amin'ny raha ezaka raha sitraka niasambatranao nony amin'ny raha petraka isika riavana malala riavako malala raha sitraka ao dia aoka ivelatra eo anoloanao a ny Timoty faharoa toko fahaefatra io no andraisantsika ny avatra ny tompo a amin'tian'io ty ary dia miaraba manokana anareo sampana mpanazava stily zay manatanteraka ny Alahady nasionaly iombonany fiangonana Fjkm rehetra maneran-tany satria isaorana ny tompo a fantsangana tamin'ny 20 ny volana jona lasa teo ny sampaty any amin'ny synodam-paritany fa 7 dia manao tahaka an'izao ataontsika izao izy miombona amintsika aty Madagasikara izy andeha riavana malala ny Timoty faharoa toko fahaefatra izay fanambarako teo no andraisantsika afatra amin'ny tian'io ity lazao ary namanao akaikinao hoe tanteraho ny fanompoanao hoe tanteraho ny fanompoanao riavana malala zay ny afatry ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy teo dia veriko ihany koa fa zay mihitsy anao raisina ho lohateniny ty toriteny ty tanteraho ny fanompoanao riavana malala ary dia miverimberina matetitetika raha namaky isika nanomboka tany amin'ny Exodosy
nakeo amin'ny Matio dia ny afara tamin'ny Timoty fa misitrapon'Andriamanitra tokony iainantsika kristiana. Satria tao amina isika Fjkm amin'izao fotoana izao, iaona amin'Andriamanitra. Tao amin'ny Fjkm mba hovonina anana ilay toetsaina na toe-panahy toetra kristiana ho eo amin'ny tompo. Ary dia fanontaniana no apetraka, ao amin'ny tompo ve ianao sa tsy ao amin'ny tompo? Ao amin'ny tompo ve isika misoratena ho kristiana ankehitriny sa tsy ao amin'ny tompo? Ary zany dia mampieritreritra ry havana malala. Be dia be neny kristiana. Nivavaka teny Ambohipo Andry mandeha. Tena fanahiniko mihitsy, tsy nilaza tamin'ny pastera, tsy nilaza tamina birao samihafa fa dia tonga fotsiny ihany dia hivavaka dia hisafidy eo eny Ambohipo. Niditra fidirana fahatelo aho. Fidirana fahatelo zany miditra amin'ny sivy sasany. Amin'ny sivy latsaka fefany aho efa tonga eo am-piangonana. Fa niditra tao am-piangonana tsy nahita toerana intsony. Tsy nahita toerana, sary misy toerana. Dia nahita toerana kely zay kely. Dia nipetraka ery amin'ny farafarany ery dia sisiny kely zay nahazahoako toerana. Indray ilay ray aman-dreny, mamanay zany tonga, tsy hoe mamako niteraka fa dia reniko izy satria nikarakara. Dia enao ve eto afara eto zanako? Eno fa maninona raha miakatra? Eto any misy toerana fa tsy tsony any ho any alohany. Dia ka za zany tsy afaka mahita toerana tsony. Dia hoy zay hoe aleo ianao mipetraka eto amin'ity toerana ity fa za hitsangana. Dia izy no nipetraka teo amin'ilay nitoerako fa za nitsangana. Dia rehefa elanela hitan'ilay dekona ihany hoe hitoniry afara miankin-drindrindry. Dia nakarina napetrany aty aloha aty avy eo. Ny tiako ambara ry havana malala, feno hipoka isan-kalahady ny fiangonana. Marina ve zany sa tsy marina? Ary ny eto Antananarivo tena vavaka daholo ny olona miditra ny am-piangonana raha vao tonga ny Alahady. Rehefa miditra ao anatin'ny fiarahamonina nefa ianao inona ny zavatra hitanao? Fiarahamonina loha, fiarahamonina feno lainga, fiarahamonina feno fitaka, fiarahamonina feno ireo karazana tsy fahamarinana amin'ny endrany maro samihafa. Vonon'olona ny alatra, ny vakitrano, ny everina hoe zavatra zay tena mamoa fady. Ny zavatra miseho anivon'ny fiarahamonina izay misy. Dia mampieritreritra ry havana malala. Izany zava-misy zany. Ary moa ve tsy isika ihany no hiditra ao anatin'ny fiarahamonina zao miala eto? Dia hiditra ao isika. Dia mba fiarahamonina manao ahoana no hidirantsika raha hiditra ao anatin'ny fiarahamonina izay misy kristiana isika. Dia nanaraka tsara ny vaky teny tao amin'ny Matio tsika. Fa ilay vaky teny tao amin'ny Matio na ilay perikopantsika dia efa nisy olona notsongaina, nofidina, nomena invitation, nahazo fanasana mazava tsara. Ianao dia miditra ao amin'ny fanasana, misy toeranao ao amin'ny fanasana. Fa nakaiza ilay olona nahazo fanasana? Nakaiza izy? Tenena mafy, nakaiza izy? Lasa nandeha nivarotra, lasa nandeha namonjy ny asany, ary lasa nandeha nisetrasetra tany aman'olona tany izy, ary tsy vitany nanao asa lay fisetrasetrana fotsiny fa namon'olona mihitsy izy. Tezitra lay mpanasa tamin'izay fotoana izay. Ary hoy izy hoe miantsa ilay mpanompona, ndana makery andalany ery, midiry daholo ny olona rehetrarehetra. Dia natsonana ny tsara na ny ratsy hoy izy. Mampieritreritra ry havana malala raha tsika kristiana efa mba nahazo ny fanasana avy amin'ny tompo. Tsara be ilay fanentanany tamin'ny groupe de louange teo ny amin'ny fanasana Andriamanitranao. Fa ianao ve ilay nisafidiny tsy hiditra? Na hoe ianao efa manana zoandova ny fiainana mandrakizay, fa ny fiainanao kosa dia nolaninao tamin'ny fiainan'izao tontolo izao, ny rendrarendra sy ny setrasetra, ny vonon'olona, ny tsy fahamarinana, ny fandaniam-potoana mivarotra sy ny asa samihafa, fahadininao ny asa fanompoanao. Tanteraho ny fanompoanao ry havana malala raha ao amin'ny tompo ianao. Ary ny asa fanompoana voalohany aniran'ny tompo atsika ka nanara ny mafy antsika ry havana malala dia zao: torio ny filazantsara. Maninona hoe? Torio ny filazantsara ry havana. Kitio kely ny sorokle namanao dia teneny hoe torio ravako ny filazantsara hoe taovy an'izany izy. Torio ny filazantsara ry havana.
tena marina io ry havana malala. Eo zay sy pastera hiditra eo zay mirahalahy de ozy izy misy mission zao pastera ozy atao amin'ny lalany tamatavy iny fitorina ny filazantsara fametrahana fiangonana sy ny sisa fa satria fantatsika tsara moa zany zao ny azakazaky ny kamarady fa mametraka isaky ny fokotany de misy any kamarady de io zany tsy maintsy anaovantsika azakazaka ny fitorina ny filazantsara ary de misaotra anao pastera de hitako mihitsy izy mitsiky kely hoe tena te hiara iasa ny am'zany fa mariny io ry havana malala. Raha ny rahina tany Adegoa tamin'ny 2010 nitondra ny fiangonana tany dia nifanena tamin'ny kamarady anangana ilay fiangonana tao amina toerana anankiray de ozy izy lay lehibeny teo amin'ilay toerana nisy aho hoe ianao ny pastera eno azany pastera fa avy aiza ianao any Antananarivo any ho any rahana anakaty lavitra tsy tany razanao aty ozy ndananao mody anao masaky zaho ozy zany misy fomba fiteny any anao masaky zaho ozy ary anao tsy mahay zaho ozy efa nigiaka lion'ologno zany fomba fiteny efa nigiaka lion'ologno litatra raiky efa nisotro rahan'olombelona ray litatra zany hoe zay matiny de sotrony kely ny rano satria zay zany contrat tsara mihitsy ao anatin'ilay fivavahana de ozy aho hoe zaho tonga aty hitory ny filazantsara de anasoa ny tanàna zay misy anao tsy ny sisa fa natahotra ihany tamin'izany natahotra mihitsy tamin'izany fa saingy hoe fa tsisy valy teny afa-tsy ohatry zany sisa de andaonao miboaka ozy satria natsony tany an-trano iah tamin'izay andaonao miboaka ozy de eritrereto raha volaniko aminao zegny de lasa de mbola narahany ihany hitanao tany anorenanao fiangonana io izy tany razako eno atompoko miaraka amin'ny antso be izy am'zany reo miaraka amin'ny kalazy tena nivavaka ny fahadianina mihitsy aravana malala ary nitady namana mpiandry de kony tena ento ambavaka re olona zao ny zava-misy tsy fantatra hoe inona ny atao filazantsara tsy maintsy hotoriana tsy ho atao zany io fiangonana io de nivavaka ndray andro nisy olona nandondona teo amivaravarako ody eo de hoy izy aho hoe karibo zay mofo teny any karibo za jereko zany izy le sivo de nanala kapa izy tsy manala kapa ho rehefa miditra ato antranoko fa mandroso ihany zany de za ozy tonga aty aminao fa mifono aminao za ozy mifono aminao za ao reny fiangonana ary zay mba fantatra anareo fiangonana fa vola tokony omena de mba omeo afa tany mamanay monko izy io ozy de mba omeo azy vitanareo de nanao tsy paipaika moa zay fiangonana taorenany zany tena nomena vola izy nomena vola teo mivalo alina teo izy zany zay fotsiny namena azy ambarako aminao ry havana malala fa irahany tompo ianao ary teneniny mafy ianao hitory filazantsara androany ary tsy maintsy mitory filazantsara isika ary raha tsy mitory filazantsara ianao iza indray no hitory filazantsara ry havana malala misaotra ny 10 minitra ho any ankizy sy ny tanora teo fa nanentana ny ankizy izy hoe misy tanora misy ankizy ianao ankizy sy tanora ny andeha hitory filazantsara amin'izy ireny fa misy olona mpiara-miasa aminao any misy olona zay miara-monina aminao any amin'ny fiarahamonina na ny quartier zay misy ianao anjaranao re ny mitory filazantsara amin'izy ireny zao ny voalaza ny soratra masina eto hoe mitory atendry mazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra mampianara mananara mafy Paoly apôstôly ry havana de niteny mafy any Timoty zany no ananarako anao mafy mitory teny mampianara mandrese lahatra ary de ito aho rehefa Fjkm Isotry Fitiavana te hisarika ny fotsika fantatra ianareo fa efa manao mafy de mafy fa mbola tia hanampy ny hery ao anatinareo
ny ezaka zay ataon'ny fiangonana ho amin'ny fitoriana ny filazantsara hambabolona ho an'ny Kristy ary anaiky an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy azy hanova ny fiainany eo amin'ny manontolo izay ijoroan'ny fahavolombelona fa Andriamanitra ny tompo sy mpamonjy azy amin'ny fiainany rehetra. Tsarovy anefa ry havana malala, manaitra ilay voambolana ampiasain'ny tompo eto na ny soratra masina eto manao hoe mahazotoa, mitaky fahazotoana ny fitoriana ny filazantsara, mitaky fahazotoana io. Tsy vitan'ny olona malaina io, tsy vitan'ny olona mora kivy io, tsy vitan'ny olona mora ketraka io, ary tsy vitan'ny olona zay tsy fantatry hoe matahotra na manahy, fa mazotory havana fa ny tompo ombanao. Ary ny fanahin'Andriamanitra dia hanafy atsika. Tsy diso mihitsy ny tenin'ny tompo mialohan'ny andiana ny mpianatra hitory filazantsara araka ny asan'ny apôstôly 2:5 hoe aza miala eto Jerosalema aloha ianareo mandra-panafinanareo ny era avy any ambony, fa rehefa mahazo ny fanahy masina ianareo dia voavolombeloko eto Jerosalema, Jody, Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Ary hitantsika tsara asan'ny apôstôly 2 nilatsika ny fanahy masina tamin'ny mpianatra ary dia sa nitory ny filazantsara avy hatrany ny mpianatra ary nitsangana teo anoloan'ny olona zay mpanenjika azy ry Peteraka ny teny hoe iny Jesosy zay nomboanareo tamin'ny hazo fijariana iny no hitsanganana ifinaritra eto masonareo. Zavatra tahaka izany ry havana, mitaky fahasahina, mitaky ny zoto ary ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao raisiny, satria tsy hitany nafantany fa ao anatinao zany ary ianao mahafantatra azy manirika anao hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo. Faharoa ry havana malala, miorena tsara. Maninona hoe teneno indray ary namana akaikinao miorena tsara tena marina io a, io ny olana io ry havana malala, mety mitory ihany ianao fa ianao tsy tena tsy eo tsara. Ianao ndray dia tena wawa mpiandry ianao mahavoaka devoly tsara. Fa ndray andro ny any tena mampatahotra pastera ilay teny ao amin'ny Matthieu 7 ndao moa mba vakitsika kely zay dia mampieritreritra mihitsy izy io, dia misy fotoana mandinika an'izy io rery ao an-trano. Matthieu 7 misy Matthieu daholo ve baibolitsika, fa dia mampieritreritra izy ity ry havako malala. Ndao vakitsika ny 2:20 ka hatramin'ny 2:7. Ndao mba miara mamaky amin'ny pasteur anareo mianaran'i Jesosy manao hoe zay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko zay ny an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloko. Sanatria amiko ane izany, ary dia teneniko ny teninanao hoe sanatria amiko hoe izany, satria tena mampiatrehitra hoe efa nampianatra, efa nanao asa mahagaga, namboaka devoly, ohatra zany tsika mpiandry na voaka devoly tsara, fa ndray rehefa tonga eo anatrehan'ny tompo tsy fantatro anao. Tena miorena tsara ry havana malala, miorena tsara, tena averiko zany, miorena tsara. Ary zany dia tena fitenin'ny Paoly apôstôly zay manoratra n'ity epistily ho an'ny Timoty ity. Zao ny voalazan'ny Paoly any amin'ny Korintianina 1:5 hoe ko amin'izany ry rahalahy malalako miorena tsara. Dia eto amin'ity Timoty ity dia zao ny fomba fiteniny azy. Eto amin'ity Timoty ity eo amin'ny 5 dia hoy ny voalazany eo hoe fa ianao kosa dia mahonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana. Hitanareo zany tena ianao zany tsy voarebirebi ny zavatra samihafa sy ny filana maro. Ianao zany tena mivantoka amin'ny maha kristiananao. Ianao zany tena mino an'Andriamanitra
ka tsy voaelingeliny ireo endrim-pahalovana samy hafa mahazo ny fiarahamonina zay misy. Ary mampiatrehitra ny hoe mahonona tena. Fa raha miverina amin'ny maha Fjkm tokoa sika ilay teny fanevantsika zay iainantsika mandritry ny 4 taona hoe ko aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika eo alohan'iny teny iny dia misy an'izao teny zao manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona-tena. Zay izy vao miteny hoe ko aza menatra ary ny ho vavolombelon'ny tompo. Jereo tsara ao amin'ny teny fanevantsika iny zany. Ambaran'ny tompo ry havana malala amin'ity an'io ty fa mila manana fifehezan-tena. Tena tsy fantatro ilazana azy hoe fitsipika mifeny fiainam-panahy kristianina zay anananao ry Fjkm Isotry Fitiavana. Inona ny ataon'ny kristianina rehefa sakafo? Vavaka izy. Avy misakafo, andeha hiasa, any am-piasana, fenoy fiainana kristianina. Fa komaly any andeha nividy panneau solaire tetsy Beoririka. Dia eo amin'le mpivarotra zany sy kamarady. Dia moezanareo fa aditsika re zany. Tsy azo atao fahavalo mantsy reny fa kamaraditsika izy. Fa zao zava-nisy. Eo ampanaovana an'le mikosaly izy zany, le mivavaka. Ohatrinona moa ty azafady tompo koa. Za tsy malalako. Ay izy io kay mivavaka. Azafady tompo koa. Ohatrinona moa ty. Rehefa ela nandinika azy, ay mivavaka kay izy io. Dia nihiratra amin'izay izy rehefa vita le zao izy. Dia niady varotra teo dia azoko le izy fa mbola tsy nisy vola tany amiko fa mbola naka vola kely dia miverina. Dia samy miverina ndray dia ozy izy le mpanampy azy teo le mpikarakara teo hoe azafady indrindra raha miseho izy fa lasa ny kosoaly vetivety 10 minitra fotsiny izy ao ambony fa ao ambony mantsy ny toeram-pivavahana. Fa ianao ve any am-piasana mahavita manao ohatr'izany hoe tsy mandray olona vetivety efa mivavaka aloha? Ry kristianina malalako. Fa indraindray raha zavatra hafa dia azonao tenenina hoe tsy mandray olona vetivety aloha. Fenoy fahonona-tena ho amin'ny fivavahana ny fiainantsika ry havana malala. Ary te haniraka anao ny tompo androany amin'ity an'io ty. Raha tonga any amin'ny sehatrasa, any amin'ny fiarahamonina zay misy ianao, ento fa kristianina ianao. Aza menatra ry havana, mijoro vavolombelona. Aza menatra ry havana malala. Ary zay indrindra ny mampiditra amin'ny fizarana fahatelo hoe satria tehiriziny tompo anao ny satom-boninahitra zay fanatokany ho anao. Teneno ary ny tenanao hoe efa notehiriziny tompo aho hoe ny satom-boninahitra efa nomena. Za pasteur Serafin Toniany Sampaty Foibe dia manana fanantenana fa efa notehiriziny tompo any satom-boninahitra ho any an-danitra. Zao ny voalazan'ny Paoly apôstôly eto. Fa izaho efa hatolotra sady ary efa mbiakaiky ny andro fialako, efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho any satom-boninahitry ny fahamarinana zay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro zay, ary tsy ho ahy ihany ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Tsy ho an'ny pasteur Serafin ihany, tsy ho an'ny pasteur Solofo ihany, fa ho an'iza koa? Ho anao koa satria ianao dia tia azy. Tsaro zany ry havana. Ara tsy mieritreritra an'izany ianao. Zava-poana io azakazaka ataonao. Miandro bus, mandany gasoil sy essence makaty am-piangonana, manao rakitra, manao ny adidy. Zava-poana io. Raha tsy mieritreritra an'izany ianao. Aza malahelo ny fonareo ny tompo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa ako fa ao an-trano ray koa.
misy fitoerana maro ary za andeha zao izy de andeha anamboatra an'ilay fitoerana ho anareo ary aveo de iverina de aka anareo ndray ho any amiko. Zany ny fanantenantsika zany ravana malala ary marina tsara ny tenin'ny mpitandrina teo hoe ny fahafatesana de fotoana oditsika any amin'ilay fiainana tsara indrindra homan'Andriamanitra atsika ka tsy tokony holazaintsika hoe ratsy akory zany. Raha mino fa raha tsy mino tena ratsy satria motro be miandrino agny ratsy tokoa an'ele izy ary mety zay tokoa ngamba pastera mahatonga anjareo hoe ratsy satria zareo zany efa mieritreritra hoe ratsy le miandry azy ihany fa raha atsika mieritreritra ny tsara zany de tena miteny tahaka ny Paoly mihitsy hoe bénéfice-ko zany tombony ho aho izy. De eto am-pamaranana ry havana malala dia averina any amintsika zao teny zao hoe tanteraho ny fanompoanao. Tanteraho ny fanompoanao rehefa Fjkm Isotry Fitiavana. Mijorova volombelona fa tena kristianina marina ary toroy ny filazantsara. Mahasotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Azakivy na ahoana olana sedraina ary mahireza mandrakariva miorena tsara amin'ny finoana ary de tianay mpitondra fivavahana tian'ny mpitandrana tiany zay tompona andraikitra amin'ny fiangonana mahare hoe ny kristianina tao amin'ny Fjkm mananina de nanao asa fitoriana ny filazantsara nanjoro vavolombelona tamin'ny sehatra ohatran'izao faly ary izy fa malahelo izy na marary ny eritseriny hoe kristianina tao ananina de tratra nangala trombo tary ananina. Mafy zany ravana malala na hoe fitondran-tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa miorena tsara mahonona tena ary araka ny tenin'ny Paoly apôstôly eto fa amin'ny fotoan'andro de sa hiteny ianao hoe efa nahatanteraka ny fiazakazahako aho nahavita niady koa niady tsara ny finoana ary manomboko zao de efa tehirizin'Andriamanitra ho ahy lay satroboninahitry ny fahamarinana zay omeny lay mpitsara marina dia Jesosy Kristy ho anao zany ho ahy zany mampahery anareo sampanampanazava stily eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana ity. Tsaroko ny tenin'ny bipi hoe quoi que tu sois sois toujours les meilleurs avec l'aide de Dieu. Na ovinany se naiza nini nataony se de ataovy zay amendrika an'se mihoatra noho ny hafa. Ataovy zay amendrika an'se mihoatra noho ny hafa. Ary tany ny finoana ho ampinga an'se asehoy ny tenanao fianarany asa tsara ary aoka irehetra ny jironao fa ianao ny fahazavany zao tontolo zao. Raiso tsara ny fanabeazana zay noraisinao skoto ary tehirizo tsara zany ka ampiaro zany fa raha tsy iainanao zany dia mandeha ila ny fanabeazana kristianina zay ho anatinao ka tsy ho marina amin'ny mahasokoto isika. Tsaroko ny teniny filohan'ny Fjkm teo aloha ry havana Ramambasoa Joseph rehefa nankalaza efa retraite izy tamin'izany fa maty moa izy de nankalazaina ny asa fa 30 taona sa fa 4 taona de nankalazaina zany de nanontaniany ny mpanotandry izy pasteur président inona zao ny zavatra tena nafaly anao tamin'ny fiainam-panomponao mahampitandrana sy ny ankonana fitezanao ny ankonanao de nytany sainte daholo be de be mihitsy ny zavatra nytany sainte de nanontaniana ndray ary inona kosa ny zavatra hitanao hoe tsy ampy sy nampalahelo anao tamin'ny fiainanao président de ozy izy hoe tena ny zavatra tsy ampy ozy sady nampalahelo ary tena tsy nahavitako zay tsy natratrarako ny tanjony zay tao anatiko ary hitako tsy ampy teo amin'ny fiainako de za tsy mba nanao tily zany ny teny za tsy mba nanao tily ozy tsy nanao skoto tsy nanao sympathie zany fa raha nanao tily aho ozy raha nisy zavatra tsara hatreto vitako de mbola nihoatra noho izany ny zavatra tsara vitako. Tsara ny fanabeazana noraisiny se saingy raha tsy iainany se zany de tahaka an'ilay kristianina nandray fanasana tahaka an'ilay pino tahaka an'ilay olona nandray fanasana fa tsy niditra ihany se ka nisafidy no any amin'ny fisetra setrana sy ny tsy fahamarinana rehetra ihany fa raha nisafidy kosa ianao no ao amin'ny tompo iaina amin'ny fanabeazana sy ny finoana marina zareo tsara ny zavakendrentsika ova volombelon'ny kristiny voalohany olo mpirenena vanona ho andra ny fianakaviana
ary ny asa ataontsika voalohany dia ny fitoriana ny filazantsara, ny fanabeazana sy fanolokoloana, ary indrindra koa ny ahatonga antsika olona ilaina handray andraikitra eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena. Dia samy mahereza ry havana malala dia hotahin'Andriamanitra ane ny sampana mpanazava azy ity eto amin'izao fiangonana izao, ary ianareo ray aman-dreny dia atsiaro apiditra ny zanakareo ho amin'izany fanabeazana izany, fa miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra ampandroso ny asa fitoriana ny filazantsara ho fijoroana vavolombelon'ny tompo sady ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.